Tena noho ny antony maro samihafa dia lafiny ara-teknika indrindra tsy mampagaga zany a. Aleo dia tena tsotra mihitsy hoe tena mampagaga. Tsy tafiditra aty aminahako ngia minisitra, ngia an-telma, nefany iny izy napiditra ny colonel Charles amin'ny anazy dia tafiditra direct izy. Na izany na tsy izany dia lasa nisy avantage ho antsika ihany izy satria zao tsika zany zao amin'ny ordinateur anankiray tsika dia sady afaka manao rehefa nanao recherche teto afaka manao direct amina Facebook, afaka manao direct amin'ny YouTube ihany koa tsika. Dia lakotsiny ho an'ireto le havatsika zany tokony nanao émission privé tsika androany live VIP moa zany fa reporter-tsika iny amin'ny manaraka zay tsy ho ela fa aza matahotra. Ny momba ny kely ny fandaharana le direct nataony azao moa izy teo ministra an-telma raparany teo ataotsika amin'ny fomba milay izy rehefa eto amintsika ny fandaharana, le milay zay ataotsika tsara zany satria zany rehefa tonga eto dia tonga dia lazaiko aminareo hoe tsisy angoutenda, tsisy langage de bois fa tonga dia lazaina hoe ianona ny tena tompon'andraikitra amity sy ianona ny tompon'andraikitra amity. Zany hoe tsy miteny hoe tsy milaza izy fa mba mahafantatra ihany koa zahako amin'ny maha journaliste investigateur ny tenako zany, tsy entina irery ihany zany ny hoe inona ny tena zavatra marina sy ny karazany fa hitako hoe perturbé tamin'le fandaharana ara-teknika zay tsy nety andriamatoa an-telma raparany dia manjary tafiditra tao anatin'ny hoe tokony ho vita tsara zany na inona ataony iny ara. Za tsy miteny hoe ratsy iny fa c'est déjà un début fa ataotsika tena hoe ratsy manoto dia ataotsika rapitso hariva. Fa tiako ihany milaza aminareo hoe ahoana moa zany izy io fa miantso oui, salut, efa manao test ato sady miditra direct amin'ny olona afaka mandefa message ve ianao amin'ny Facebook efa nalefako aminao koa ny lien-ny YouTube dia raha tafiditra anao dia vao maika tsara moa fa raha tsy tafiditra dia anaovantsika test rapitso raha ohatra. Okay, tsy manao. Sady tsy ampy be dia be iny tsy mbola ce n'était qu'un essai hozy ny vazaha. Okay, eny fa aza matahotra fa ataotsika tsara iny. Aza matahotra fa ataotsika tsara iny. Aza matahotra fa ataotsika tsara ho fa direct za io dia rehefa avy eo mifampiresaka tsika, d'accord? Dia henontsika teo zay raha henonareo ny ministra an-telma indray aparany, ministra taloha moa zany fa rehefa ohatran'io ny titre mijanona foana ho an'ireny ministra ireny na ireny président ireny na premier ministre mijanona mandrakizay. Raha izay tiantsika fantatra zany. Ka tiako ihany ho fantatrareo hoe
hoe ahoana moa zany resaka bois de rose zany a, inona no tena hoe nahatongava antsika am'zany resaka bois de rose zany. Raha nisy olona tena hoe nanenjika tena tsy nilâché jusque hatramintsika am'teny zao, an'io resaka fanaovana bois de rose io a. Ary tam'zany andro moa zany niezaka mafy mihitsy ny hanao zay fanantonana akaiky tamin'ny andriamatoa I Rajaonarimampianina, mivady fa ireto olona manodidina anazy dia tsy sasatra ny hoe nampiady anay zany tao anatin'ny fiarahamonina. Ty zany anatra ho an'ny olona zay rehefa mety mitondra any aoriana any. Ho anareo mpitondra na mieritreritra ny hitondra, rehefa misy olona tenenin'ny olona aminareo hoe tandremo iny, danjerosy iny, de ty zavatra teneniko anareo. Rehefa misy ohatran'izay a, de raiso aty ambadika le olona de enoiky. Tsy voatery fantatry le olona mitsangana ho fahavalony iny, zany Nicole zany anie tsy hafenina fa niara nanao sabaka taminay teo Andravoahangy ambany e. Tao tokotanin'ry Nicole aloha misy letsia fangalan'ny tanora ny ankizy tam'zany e. Fantatra tsara zany Nicole zany hoe ahoana ny toetran'zany Nicole be zany, fa ho an'ny olona tsy mahalala azy de voafitaka. Ka izao, ianao zany tena hoe tena surtout ny tenako moa zany, tena fa heureusement za aloha zany tsy nahatafita ny afatra, satria za koa moa naman'nkiala kelikala arety iny zany, zay tena tsy mifankahazo mihitsy tamin'ny première dame tam'zany, nefa tokony resahana ihany koa na izany na tsy zany. Fa ny antony tokony hoe nihonana zany tam'zany fotoana zany de nanazavana hoe ty Nicole ty ne sotro be lava tango e, ity nisy anankiray ty ne sady atso no ery e. Tsy nisy zany le cloisonnement hoe sao de mba tokony raisika any le olona fa maninona ny lasa fahavalon'ity tapoka teo. Nefa le olona ohatrany tao fatapatako ihany, le olona tao ohatrany pozitiva tamin'ny resaka tamiko tamy voalohany. Tokony ho fatapatatra zany zay e. Kanefany tsy nisy zay zavatra zay, de io izy zao navoakan'ny ministra an-telma hoe Nicole tena anisan'ny tompon'andraikitra voalohany ary voaendrikendrika amy fomba tena hoe tsy motina, feno fahabibiana ary ataotsika hoe andao ataotsika de manière vraiment machiavélika, lasa le filoham-pirenena sy le vadiny ery ambadika ery no voaendrikendrika. Ary raha marimariko nareo tadidinareo tsara tam'ireny de isaky ny misy zavatra mihetsika de ozy madama. Efa saiky voan'io premier ministre Ravelonarivo tamin'ny resaka, hitanareo io satroka Panama teo ambany io fa tsy manao an'ireny intsony satria lasa lamodina jolala izy de tsy manao intsony. Lokony ety mbola tsy misy aty. Ny ino izy teo, ny zavatra mitranga de ozy madama ary saiky voan'io ny ministra premier ministre Ravelonarivo tamin'ny resaka vato be, de vato sarobidy avy any Toliara, avy any Antsiron'ny Mandidy.
fa tsy nanaiky mihitsy raha Velonarivo. Ary rehefa niona tamin'ny première dame izy io première dame hoe tsy niteny an'izany aho. Eo zany vao gaga ny rehetrarehetra hoe ary ty mihitsy zany ny tena manolo anato. La preuve moa rehefa vita ny antoko sy ny andininy tamin'le fitondrana, ohatran'ny ray Masivalo izy de efa tonga de ary ampita ary. Izy indray no mijoro ho fahavalony izy mivady ary tsy hita izy hatram'izao. Ino moa aferan'nareo fa tsisy idirantsika iny. Fa io zany anatra mihitsy hoe rehefa mitondra de raisiany ny olona na iza na izy izy fa tsy ampoizinao mety zavatra ho lazainy ary mety mahasoa anao. Ninona lazainao de anisan'ny nanapotika ary nanimba image avy tao anatiny sy tety ivelany ny fitondrana ery Rajaonarimampianina zany Nicolle izany. Ary tsy Nicolle be ihany fa misy minisitra hafa koa zay aleo tsy tenenina satria manahirana. Laza hoe navita an'zao izy navita an'zao izy amin'Arivony, tsy marina. Ny amanjatony miara-mety ahiko fa zay no ampitaiko aloha zany. Ny resaka Bois de Rose araky ny teneniko tao hoe ahoana ny nahatongavana tamin'izany, anisany naneky an'izany tsika ary saika nahafaty atsika de moins ny tenako sy mivady aman-janako farafahakeliny indroa. Isaorako manoko ana mihitsy ary maro moa ny olona tsy tia anazy zany fa noho ny antony maro samihafa. Fa tamiko izy tena mba nanana reconnaissance sy redevabilité angambany raha zay ny ilazana azy satria ny tena moa zany tam'izany de mba tia miaraka amin'ny tanora e, mampirevo ny tanora, mananatra ny tanora, manao an'zao manao an'zao. Ary rehefa tonga ny baiko hoe ndana Sambory Voamaraina, Fleury Rakotomalala de mba miteny amiko reo tanora reo hoe tompony andraikitra ambony hoe alaona miala ry zokolahy fa sarotra aminay ny misambotra anao. Tamin'ny andron'ny transition zany sarotra aminay ny misambotra anao. Io resaka Bois de Rose ihany io. De iny ianao na misy place na tsy misy place fa anaty avion, heureusement misy taratasy fa tsy le 8 centimètres, tonga de lasa ianao. Raha marimariko nareo ndraindray 9 bolana, 5 volana, 3 volana tsy hita fa ty andafy de verina indray moramora aveo, tsy mijanona ray volana akory de fa lasa indray fa hoe déclenché indray le izy e. Satria zany le izy tsy zakan'ny vavon'ndralà mihitsy le izy. Ary tiako kosa aloha zany tena lazaiko anareo nahafantarako hoe misy volonté ihany satria tam'izany tsy afeno fa doten'ny olona e, doten'ny olona hoe tena izy mivady iny aorinan'le Bois de Rose. Fa plus moa zany mandeha ny tantara de eo am'izay manomboka mahita ny olona hoe non tsy zay le izy. Ary indrindra fa hoe rehefa nommé ny premier ministre Ravelonarivo de izy moa niantso aho ndao hiara hiasa lesy ozy izy fa aza mandraraha zay vavan'olona any. Akory ty manahirana zany ozy izy zao miolona ozy izy ary efa niresahana sy président io hoe tsy mantsentsehana ampanao Bois de Rose, nanaiky président ozy izy. Hay, taitra kely aho
Taitakerana zany ve tena sira ve zany ao? Sira le zany elako misy hitanareo any Ravelonarivo ny fomba firesana iny. Tsy autorisé miteny zao fa tonoko satria tsy manaratsy. Satria miteny hoe madio izy na maloto a, tsy haiko ny ambiny tao. Natsangana ny task force miandraikitra ny bois de rose. Natsangana zany. Ary nanenjika ny fanaovana ny bois de rose repertoriena daholo io. Fa voalasa Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina hoe tsy lany intsony. Tonga de task force io kitihana voalohany. Tonga de naisaky ry zalahy. Tsy maheno task force zany intsony nareo hoe manenjika bois de rose. Ary tao anatiny zany fananganana zany task force izany no nazahoako dossier sy document maromaro momba ny bois de rose io. Indrindra moa ny enquête sy ny investigation internationale momba an'io. Tsy indray mandeha na indroa no nandondona ary niezaka mihitsy nitarika ny ministre Antelme amin'ny lalana ohatran'izao. Kay moa kay misy an'ity le hoe 10 taona amin'le passez-moi le mot obligation de réserve tsy afaha miteny feno lasa zay 10 taona de afaka miteny am'izay izy. Tiako fantatrareo zany hoe tonga am'izay ngamba ny fotoana ary amoahana ny zavatra rehetra satria raha za no manontany an'ny ministre Antelme de mety ho betsaka koa raha ny zavatra tsy ampoziny akory hoe fantatro ary fantany tsara zany hoe maro ny zavatra fantatro kanefa ny tsara kokoa ny olona tena hoe niaina tao anatin'le izy ary nahita sy nianatra ny saika vokan'le izy. Misy zavatra teneniko anareo rehefa tena raikitra ny akanenjika. Alao rehefa zay manko no anisany hoe ho resahana amin'ireny hoe tompon'andraikitra ireny zany, indrindra fa volombelona ohatra ministre Antelme zany. Rehefa raikitra ny akanenjika zany ka hoe ho tratra. Ary zay ty ampitaiko aminareo ty, nareo manodidididinireo, nareo mpiara-miasa reo. Fa io rehefa raikitra ny akamely amin'io ry zalahy, sady madio tanana madio lamba. Fa elaisany no taraiky eo tena teneniko an'ilesany zany. Indrindra fa elary kapisily. Ry zalahy sady madio tanana madio lamba madio ny tany nandalovany teo fa izy tsy hita. Fialary kapisily de ho taraiky eo lahy. Sao fa angala hanao coup d'état zay ndray tsy haiko. Fa malaza manko zany. Any Amindralany no misy miteny zany fa tsy za. De zao raikitra ny akanenjika ary rehefa tena hoe teo ambodi-by ho tratra de nisacrifiena le DG de nidoboka le DG an'le société. Société an'le rangahy zay. Mponao bois de rose. Maty DG. Maty. Le DG tsy nikitika bois de rose na ny tanany ray na nandalo tamin'ny kotony arany no nigadro. Vao miteny an'izany zany tonga de fantatro ministre Antelme zany. Fanontaniana tokony napetraka daholo zany. Maromaro ny fanontaniana apetrakitsika amin'ny ministre Antelme. Engane mba tsy ho hisy tsy fahazotoana eny an-dalandalana eny na hoe mety misy satria zao ny zavatra teneniko anareo devoly ny hoe mivavaka amin'ny satanany. Fa io antsoina hoe Andriamanitra io.
Resaka tamina olona zany re am'zay de hoe: presidant anie manambitana afafy zay e, ambinin'Andriamanitra afafy zany izy igny a. Fa ambinin'Andriamanitra afafy ahoana? Rehefa ambinin'Andriamanitra de ambinin'Andriamanitra. Tena manana sens afafy zany izy a. Za tsy miteny hoe devoly izy fa tsy tsara azy a. Fa amin'ny ankapobeny, ny devoly koa miaro ny olona. Raha tsy mahatokana am'zany nareo de manontaniako tandrony. Marina ve zany tenin'Ga Fleury zany? Miaro ny olona koa ny devoly. Ny satana zany. Hatram'izay nanaovako direct rakaty e. Tsy mbola nisy an'izany hoe iny ka tsy tafiditra le olona ka tsy afaka manao direct. Miditra YouTube fa tena lazaiko anareo fa na chargeur aho rato, tsy haiko intsony, tsy zalahy aloha no nanao azy a. Fa tena lazaiko anareo fa na chargeur aho ary zao sisa zao. Zao ny farany. Nefa iPhone io ramose. iPhone 15 io fa na zay io tondrasany hoe marina ny tenin'ny paster io zany. Na ny satana raha miaro ny olona tokony ho fantatritsika rehetra zany. Ka mainka moa fa tsika manao marina ka tsy matoky an'Andriamanitra miaraka amintsika. Mila mivavaka tsara, mila entina mivavaka tsara ny zavatra atao rehetra. Isaorako mialoha sady ministre Antelme Raparany tsy manana tahotra akory ao anatin'ny zavatra zay mety ifampiresahana aoriana kely. Fa tena fotoanany mihitsy zao, ary tena fotoanany zao satria efa ela no nandrasan'ny vahoaka malagasy hoe efa fantany a. Iza ny tompon'andraikitra an'io ahoana an'izao? Zao tena tsisy sa mamaky batsilana afa-tsy ny hoe zay mety influenceur nga aty ivelany. Fa tena naizarany tena tsy afenko anareo fa am'le tototry ny procès de tsy mahasahy miteny firy intsony raha vao tsisy dossier ao am-pelantanako e. Zany akory tsy midika hoe tsisy proof an. Fa tena ilaina mihitsy le proof zany ao anatin'ny firesahana an'le zavatra ohatran'io. Ka zay ny isaorako ministre Antelme Raparany misaotra le roa. Izy iny moa mbola zandry de ataoko hoe le roa misaotra fa ataotsika ny investigation ary anisan'ny élément hatongavana hatrany amin'ny farany ianao satria raha zavatra atao anatin'ny lohako ao taraky ny lazaiko hoe Ga Fleury fasin'ity télé ty caméra ty sy ny karazany hafa ary izy atao ambadika hafa ihany koa. Ary ny zavatra atao ambadika tsy de filaza loatra raha tsy efa tanteraka satria manjary lazain'ny olona fa bala ho azy na bala rora. Ka de apetraka amin'Andriamanitra ny zavatra rehetra fa de ialako tsiny re tokoa, ialako fondro ho antsika rehetrarehetra satria hitako nareo to fa efa 200 mahery ray minitra fotsiny eo ary raha records-na 1000 personnes zany tsisy dikany amin'ny fandaharantsika zany satria fantatro loatra ny fitiavanareo azy ary hitako hoe tsapanareo fa ary misaotra io encore une fois ny ministre Antelme hoe eto ny tsapany. Izy manko ny reconnaître teo hoe tsy teo hoe laozy izy fa no elamako zay indraindray amoaka an'le sitona na amoaka ny tele izy ary mipromettre anareo zay fa ataonay fomba mihaja sy amin'ny fomba miendrika ka dia ny veloma sy ny mandram-peona no atolotra anareo. Mandram-peona veloma finaritra nareo tato amin'ny YouTube afaka mihaino andraniko io a. Io zao ato amin'ny YouTube indray veloma tompoko mandram-peonao.